Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Fahafanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray. Amen. Ivavaka isika tompo. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay io, atsiaro eniky ny fitiavanao sy ny famindramponao tanteraka tokoa izay satria na dia tsy mendrika akory aza iantso ny anara-masinao noho ny ota maro vitanay dia mbola nandeferanao foana izay tompo malalaka dia mbola nomenao tombonandro vaovao indray hiatrehanay ny voninahitrao no tafianao hery sy tanjaka fahasalamana ihany koa ahafahanay miankohaka ao ambany fahasoavanao mba hiarahabanao ray zanaka fanay masina mba hidera sy ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao ihany koa ary mbola ahafahanay hivavaka aminao andre indray ny teny maminao mba hitondra tanjam-panahy vaovao ary fampaherezana ho anay. Ko mangataka ny famindramponao tompo mamelany elokay rehetra dia mba metezana dio anay amin'ny falitonay rehetra amin'ny alalan'ny rasonao dia avelao koa ny fanahy masinao hitoetra anjaka feno ao anatinay anazava ny foa mampanahinay hitaridalana sy ampaherenay hatrany hatrany ary anampy anay koa andray sy hitahiry tsara ny afatra ho amponay mba ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay ary koa ampaherezanay manodidina anay araka ny sitraponao. Dia mitenena Jesosy araka ny fombanao fefavonina izahay andre ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy ho anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no hiarabanantsika mpianakavy amin'ny finoana amin'ny anaran'ny Tompo ary koa hanonana ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana ry havana amin'ity maraina vaovao ity izay hitantsika eo amin'ny filazantsarany Marka toko 7 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:40. Marka toko 7 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:40. Ovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary tonga tao Kapernaum izy ary rehefa mbita ao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe inona no niadinareo hevitra teny an-dalana? Fa tsy nahateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao tany hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompony izy rehetra izy. Ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo afovoany ary raha nitrotro ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany, nazovo mandray zaza iray tahaka itony ny hita amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovo no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka ahy. Ary hoy izao ny natany mpampianatra nahita olona anankiray namoaka demony hita amin'ny anaranao izahay ka noraranay izy satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesosy, aza mandrara azy fa tsy misy olona izay anao asa lehibe amin'ny anarako ka hateny ratsy ahy vetivety. Fa izay nanohitra antsika, fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Fa na iza no manome anareo rano eraky ny kapoaka hosotroanareo satria ny Kristy anareo dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiny. Amen. Izany andinin-tsoratra masina izany indray ry havana no andeha angalantsika fampaherezana ho vatsim-panahy amin'ity maraina ity. Eny an-dalana ho any Kapernaum Jesosy Kristy sy ireo mpianany dia nambaran'i Jesosy Kristy tamin'izy ireo ny zavatra tena nampavesatra ny fony dia ny hoe ny zanak'olona dia ho atolotra eo an-tanan'ny olona ka ho vonoina ary rehefa voavono izy dia hitsangana rehefa afaka ateloana. Ny mampalahelo anefa dia toa tsy takatra ireto mpianatra Jesosy reto mihitsy ny tiany holazaina fa ny zavatra nanahirana ny sain'ireto mpianatra ireto ka nampiady hevitra azy teny an-dalana dia ny hoe iza no lehibe sy voalohany indrindra amintsika. Hitantsika amin'izany ry havana ny mahasamihafa tanteraka ny fisainan'olombelona sy ny fisainan'i Jesosy Kristy, ny mahatery ny olombelona sy ny mahatery an'i Jesosy Kristy. Jesosy mantsy dia sady olona no Andriamanitra koa izy ka mahafantatra izay zavatra tsy maintsy hitranga aminy. Fantany koa ny tanjon'Andriamanitra rehetra fa ireo mpianatra sy ny apôstôly kosa dia variana miady hevitra amin'ny zavatra ny tany fotsiny. Izany hoe iza no lehibe sy ny voalohany amintsika.
raha dinihana tsara ny fiainana maha-olombelona atsika dia hita fa toa iainantsika ihany koa ny izany zavatra ny ainany ireto mpianatra Jesosy ireto fa iny rehefa tafaraka amin'ny fivoriana izay mantsy isika, na fivoriana eo amin'ny fianakaviana izay, na fivoriana eo amin'ny fiarahamonina, na fivoriana samihafa amin'ny maha-kristianina koa aza, dia tsy maintsy hita taratra eo foana ilay fisainana sy fiheverana hoe izaho ambony kokoa noho ny hafa, izaho lehibe sy manam-pahalalana kokoa noho ny hafa. Na dia mandritry ny fivorim-piangonana aza dia hita ihany koa ny fiheveran'ny kristianina sasany hoe ny fiangonanay no tena marina sy masina. Ato amin'ny fiangonanay no tena misy haim-panahy bebe kokoa. Ato aminay mahavita izao sy izao noho ny hafa. Toa mifaninana olohany foana mantsy isika olombelona, izany no tena mahasahiran-tsaina antsika ankehitriny. Ary mahatonga ny olona sasany mihitsy aza hiady amin'ny farany. Ny fanirian'i Jesosy Kristy sy ny tanjony kosa nefa ry havana dia ny hananantsika mpanaradia azy rehetra fanetretena tanteraka ary koa mba hifankatiavantsika. Tena maniry ny tompo ry havana mba hiara-entana isika kristianina eo amin'ny fampandrosoana ny fiangonana sy ny fitoriana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Kanefa na izany aza ny fanirian'ny tompo, moa mba tena vitantsika kristianina tokoa ve izany hoe hiara-entana izany? Tena ho vitantsika ve izany iray saina sy fanahy hiatrika an'Andriamanitra ka tsy misy intsony ny fanavakavahana eo amin'ny lafiny zavatra rehetra, fa dia hivavaka tsotra amin'ny fitiavana sy ny fanetretena fotsiny isika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Raha ny tenin'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany mantsy eo amin'ny 9:7 dia manao hoe raha misy te ho voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy. Koa raha nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany izany fa iny ry havana dia mbola manan-kery amintsika ihany koa nge izany ankehitriny. Raha ny fomba fisainan'izao tontolo izao indray dia hita tsara fa te atao hiavaka amin'ny olona rehetra foana. Toa te hiseho ihany koa ho ambony noho ny hafa eo amin'ny lafiny maro, saingy soa ihany fa ifanoravan'i Jesosy Kristy izany rehetra izany. Mifanohitra amin'izany kosa ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fiainanao dia tsotra, marina sady mahintsy mandrakariva. Ary dia nataon'i Jesosy Kristy ohatra mihitsy aza ny zaza tamin'ireo olona maro izay nanatrika azy. Izany hoe aleo miaina toy ny zaza hoy izy, tsotra sady marina. Marina tokoa izany ry havana satria na dia eo amin'ny fiainantsika andavanandro fotsiny aza ny rehefa tsy tsotra ny fotsika dia na ny zavatra atao sy tanterahana aza dia toa miteraka olana sy ady avokoa. Na dia misy fandaminana tokony atao aza dia tsy tanteraka satria misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sain'ny sasany angamba ny zavatra niarahana no tapahina atao. Be dia be ny zavatra tsy mahatanteraka ny fanirian'i Jesosy Kristy ataontsika mpanaradia azy ry havana. Ohatra hoe angamba isika mety ho sorena raha tsy hapetraka amin'ny toerana ambony sy sahaza antsika. Mety mahatezitra antsika koa angamba raha manao asa soa lehibe ao am-piangonana isika kanefa tsy mba hisaorana manokana. Efa noravan'i Jesosy Kristy avokoa izany ry havana. Aleo tsotra sady marina toy ny zaza ho Jesosy. Aleo manetry tena mandrakariva eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Ny fon'ny zaza tokoa mantsy dia madio sady marina, mandray sy mankatoa ny teny ambara aminy amin'ny pahatsorana, ary dia manatanteraka izany amin'ny fotsotra tokoa ny zaza. Ny zavatra tian'i Jesosy aseho eto tokoa ry havana dia hoe tokony ho tia mandray vahiny ireo mpianany mpanaradia azy, ary tiany ihany koa manome ho azy ireo na dia rano raiky opy fotsiny aza mba ho mariky ny fifankatiavana. Koa raha miteny izany tamin'ny mpianany Jesosy fa iny dia mbola manan-kery amintsika ihany koa izany ry havana ankehitriny. Tokony heveritsika tokoa mantsy ireny vahiny ireny ho solo-tenan'i Jesosy Kristy, ka dia ho sokafantsika midanadana ho azy ny varavarantsika, omentsika sakafo izy ary tolorantsika rano ihany koa hosotrony. Tena sitrapon'Andriamanitra tokoa izany ry havana araka ny teny eo amin'ny 1:1 amin'ity marika 7 hoe fa na iza manome anareo rano eran'ny kapoaka hosotroanareo, satria ny Kristy ianareo dia lazaiko eo aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-piteny. Koa samy mandiny tena isika eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra ry havana amin'izao andro sarotra dia sarotra izao hoe ho vitantsika ve ny manatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Nampahafantatra ireo mpianany koa Jesosy tamin'izany hoe aoka ianareo izy tsy handrarana iza manao ny asan'Andriamanitra izany,
fa rehefa manaraka finoana kristianina izy, manaraka ny tenin'Andriamanitra koa, dia miaraka mandroso amintsika amin'ny finoana ao amin'Andriamanitra ihany koa izany. Hoy tokoa mantsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kolosianina 4:5-20 hoe: ary aoka napaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsonanareo i tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Isika kristiana rehetra tokoa dia nantsona ho tena iray. Noho izany dia maniry ny tompo riavana mba tsy ho sanatria ny anaram-piangonana maro no andeha ampisaratsaraka ny kristiana mpanaradia azy, izay miara-mandroso amin'ny finoanan'Andriamanitra ho tena iray. Kanefa dia ho vitantsika kristiana rehetra tsy misy ankanavaka ve izany sitrapon'Andriamanitra izany? Na dia eo tokoa aza ny fiangonana samihafa, vitantsika ihany ve izany mifanakalo hevitra izany? Ho vitantsika ve ny fampizara-traikefa eo amin'ny fomba fanao amin'ny fanatsarana sy fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, mba ho tena ho fomba iray tena mahomby tokoa no tanterahantsika rehetra? Ary farany nefa lehibe indrindra, dia mba afaka hifampivavaka ve ny fiangonana tsirairay avy, mba samy androso amin'ny finoana ao amin'Andriamanitra isika? Mety ho everitsika sarotra angamba ry hava-malala amin'ny tompo ny hanatanteraka an'izany, kanefa dia azo tanterahana tsara tokoa ao anatin'ny fifankatiavana. Afaka mifampahery ihany koa isika tsirairay avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, satria izany no niantsonantsika mba ho tena iray tokoa, dia ho tanteraka sy ho lavorary izany sitrapon'Andriamanitra zany, raha miasa mahery ao anatintsika tsirairay avy tokoa ny fanahy masin'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Resy lahatra tanteraka izay ry tompo malalo amin'ny fitiavanao anay, ka tsy nitsahatra mihitsy ianao mikarakara ny fiainam-panahinay. Mankasitraka indrindra Jesosy, fa satria na dia fantatrao tokoa aza ny fahadiso-kevitry ireo mpianatrao fahiny, ny fomba fisainan'izy ireo dia fantatrao ihany koa fa fahadiso-kevitray sy fomba fisainana ihany koa re zany Jesosy, ary ny zavatra nahavarinan'izy ireo dia mbola mahavarinana ihany koa ankehitriny. Kanefa na izany aza dia tsy mba nijery anay rehetra fotsiny ianao, fa mbola nananatra sy nanitsy anay mandrakariva. Mifona aminao koa zay Jesosy, satria tsy mba niara-ory taminao akory tamin'ny zavatra tena nahavesatra ny fonao, fa ny zavatra nanahirana ny sainay dia ny fanirinay ho lohany mandrakariva, ny fanirinay koa ho ambony kokoa noho ny hafa eo amin'ny lafiny maro isan-karazany. Alahelo ihany koa ianao tompo, satria raha maniry ianao mba hiarahanay mientana amin'ny fampandrosoana ny fiangonanao sy ny fitoriana ny filazantsaranao, maniry ianao mba hiraisanay saina sy fanahy, mba hanafoanana ny fanavakavahana maro eo amin'ny lafim-piangonana, dia tsy nisy tanteraka ane izany Jesosy, satria tsy mba niaina toy ny zaza araky ny didinao izahay, mandray sy mankatoy ny teninao amin'ny fo madio, tsotra sady marina. Raha mba nananatra anay koa ianao Jesosy malala hiaina amin'ny fitiavana sy ny fanetretena, dia tsy tanteraka izany, satria mbola nanjaka tao anatinay ny firerehana. Nampianatra anay ihany koa ianao mba hazoto andray vahiny, ka nome azy ireo na dia rano ray kopy fotsiny aza mba ho mari-pitiavana, dia tsy tanteraka koa izany Jesosy malala, satria sarotra loatra ny fiainana, dia tsy mahafoy izary zany izay noho n'ilay fitiavan-tenanay be dia be loatra. Zany rehetrarehetra zany Jesosy no mbola maharesy anay, ka mahatonga anay ihany koa ka tanteraka eto anatrehanao ankehitriny. Mifona tompo, mibaby keloke, ary mangataka famindrampo tanteraka aminao. Mamelany eloka rehetra Jesosy malala, dia mba diovy izay amin'ny rahasoanao, fa ampy tanteraka nadio anay ny rahanao, mampianafaka anay amin'ireo geja sy fatotra maro ataon'ny devoly aminay isanandro sanandro. Ary raha tanteraka izany Jesosy dia ho tanteraka tokoa ireo tanteraka tokoa ireo didinao rehetra amin'ny alalan'ny fanampiny fanahy masinao izay mitoetra malalaka ao anatinay. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Hoy ny tompo amintsika ry havana hoe: mandehana amin'izao herinao izao, ary aza miala amin'izay nandidiko anao, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, dia ho ambinina sy ho salamy ianao, tahaka an'izay anambina ny fanahinao ihany koa amin'izay rehetra lehanao sy izay rehetra ataonao. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.